rehetra. Miondrika itoratrehanao zahay Andriamanitra telo izay iray amin'ny fahafenoan'ny fahamasinanao sy ny voninahitra ao, amin'ny fahefanao Andriamanitra anao, dia tsy misy miafina aminao ny eritreritra lalina, ny teny tsy madio, ny asa ratsy, ary izay mampiharihary ny mahampanotanay tanteraka. Misotranao zahay ny fanamasina, fa omenao ty andro ty zahay ho an'ny fifonana, dia metezanao hiasa betsaka ao anatinay ahatonga fibebahana maro. Misotranao zahay, fa raha tsy ianao fanamasina no miasa, dia tsy hainay na dia nihanray ny famelan-keloka izay atolotra ao azy. Misotranao zahay, fa omenao ty andro ity ho andro hamelana ny heloka rehetra, handraisanay fambairezana mba ho lehilahy sy vehivavy matanjaka amin'ny finoana, mandray andraikitra feno izahay rehetra manatrika anao zao. Misotranao zahay fanamasina, fa ianao no mahay manova ny fahazaran'ny ratsy, mahatonga anay mieritreritra maloto, miteny tsy madio, ary manao asa tsy marina, manaratsy ny hafa, manamary teny, la ny any mifampitsara, ny fanamelona, nefa ianao Andriamanitra manamarina anay. Mangataka aminao zahay mba ho niasanao fanamasina izay manamboatra no ahatonga anay rehetra ho fanasin'ny tany, ho fahazavan'izao tontolo izao, amin'izay ny vahoaka malagasy, amin'izay ity firenena ity. Misotranao zahay, tsy mamela anay ravahatany, fa miantso anay amin'ny andraikitra masina sarobidy, amin'izany famonjena ny vahoaka malagasy, famonjena ny firenena tianao sady maminao loatra izany. Ianao no miaro amin'ny fampahoriana sy ny fampijaliana rehetra, ary ianao no miaro amin'izay mitarika ao amin'ny fanompoan'Andriamanitra hafa rehetra, dia ianao no mitondra ho amin'ny fampirenana mafy ny fanjakanao ety an-tany. Dia hanome voninahitra anao ny lela rehetra, ary handohalika aminao ny lohalika rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy Tomponay. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra hotoriana amin'izao andro fifonana izao, anio faha-telopolo Desambra 1720, dia izay voasoratra amin'ny tantara voalohany toko faha-9 ka ny andininy faha-13 ihany. Tantara voalohany toko faha-9 ka ny andininy faha-13 ihany. Tantara voalohany toko faha-9 andininy faha-13 mivaky izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Maherezy ary aoka hitombanay isika
ho an'ny firenentsika sy ireo tanànan'Andriamanitsika, ary eo ka Jehova hanao izay sitrapony. Reray masonao manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadarana avy amin'Andriamanitra ray isika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Rehefa mamaky ity tantara voalohany toko fahasivy ity isika, dia mahita izao zavatra vitsivitsy izao akoravana amin'izao hafatra sarobidy izao. Tian'Andriamanitra, sitrac'Andriamanitra ny Israely, tsy foin'Andriamanitra ny Israely, ary tsy ny olony ihany fa ny taniny izay natokany ho azy, izay ho amasininy ho azy. Amin'izany dia manana ny fomba fiasa Andriamanitra manolotra fialiana ho an'ny vahoakany amin'ny alalan'ny fisian'ny fitondram-panjakana sy amin'ny alalan'ny fisian'ny fitondram-pidoana. Fanadia eo azy ny fanomezan'Andriamanitra sarobidy, tany mahafinaritra, vahoaka voafiky, mpitondra natao hanolotra fitahiny, ny Kristy. Mivadika amin'Andriamanitra ny vahoaka, miala amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny olona izay nalain'Andriamanitra ho an'ny teniny. Tsy hoe adino fa nanosoratra ny alana toerana ny sitrapon'Andriamanitra maro. Etsenkilany izay rehetra mitsangana ho fahavaran'Andriamanitra, izay rehetra mitsangana ho fahavaran'ny fiangonan'Andriamanitra, izay rehetra mitsangana ho fahavaran'ny fanjakana izay napetrак'Andriamanitra, manao ny atao ary tsy misy fikendreny afa-tsy ny hamono, ny handringa, ary ity sy mba fandringanana amin'izao hita maso izao. Fandesorana ny aina, fandravana toe-karena, fandravana fiarahamonina, fandravana tontolo iaina, tsy izany fa tonga ny hoe fandravana izay maha-izy azy ny olona, ka sy hofaty amin'izao fiainana izao fotsiny, fa hofaty amin'ny fahafatesana faharokoa. Ny endriky ny aritra izay tantarain'ny tantara voalohany sy tantaraina koa ao boky Samuela ohatra, dia tsy maharitry natao hahazahoana fananana fotsiny, tsy maharitry natao hahazahoana fahefana fotsiny, fa avy natao hampisaraka tanteraka ny olona amin'ny Andriamanitra sy hahatonga Andriamanitra hafa hifehy sy hitantana ny vahoaka ny tanàna.
Ari luz masrah bisa. Amaran di antara berdua supaya diikuti. Fanat yang tahu pun Davidas ni fanat siapa? Ketuga haleu tiaralius. Dia nangatwer na lebih kusat. Teori firena disayangkan kepada barang teman. Fakalan. Arsilai turun batalas. Palipan sayas. Dengan mungkin ka ilai fanat tiapana asyong David. Dia nuvalia. Panalambarakan si famula ini fanganas. Puis dia terbelau fakta berlaku. Nanti pasal David jauh nak pergi jauh. Kutuin saya raul si maneu alahir siap. Disertai reu bakal meraih tanjakan. Tenanisi fanahi mambiar si mampadah. Siapa itu? Fardet kemapai. Atau zai hazrungan mampar. Di Israel naman. Di tanah namas. Jerusalem. Ada kerajaan pansakan. Israel naman. Hazrungan pansakana. Fez satan. Habusnya dibawa sendiri. Paunatun zandi nu isiana fapaireza. Isiana antu kuam zai hitu diana anariman kamar. Anau puna nisita penariman kamar. Ari azrun tueta amsia dalam rimanca. Haver sih kerana Susan, amne naran Jesus. Mairis, Ariauka hitumbalai sika, wan firne sika, sirau tangan riman sika. Ariauka Jehovah hanau zai sikapu. Am kita saja. Noi firnetic detrui mazar. Quali vocatic. Tiana hasugan. Noi nihevda niulna serai-rai. Zentang berkabut andiman. Famihevda nitan cizare kewam numeni ufanan berboga kedua andiman. Fanmatar famisi farmafial sinihaka niul sinfanan futsu famihaka Isaima Ijaz di bawah si lima kiliran hakan tan ba warna lima cas. Auzan mitenan di tenan lima terbesar besar mayres. Auzan mitenan tenan lima terbesar besar. Aur itu bantah. Raja pun diketin syariat. Dilungi dari laluannya. Aukah huevo pelatan lalu hermeeta. Azo ravraftan. Azo malenwal. Azo wisan zai vitarai. Mairis. Aukah hasan hermeeta. Aukah hulman fazil. Rumit
fotsiny, aza manome tsiny fotsiny, aza mitsara fotsiny, aza manamerika fotsiny, mandraisa raitra. Mandraisa raitra. Fa ny fanahy masina manome ny hery, ny fanahy masina manome ny tanjaka, sy ny arovanao izay manano solosera, fa izay hiazonana ny fanomezan'Andriamanitra sarobidy. Votoka sy vohomana ho anao izany. Mahereza aoka itombana izy. Manaisika ny fahakividy, manaisika izay mampiravoravo tanana, manaisika izay mampaleloavitra, mampitsanga, mampijoro, mampandray andraikitra, mba tsy ho Andriamanitra hafa no manjaka, mba tsy ho Andriamanitra hafa no manapaka, mba ho ny Andriamanitra Israely no hitondra ny Israely, mba ho Andriamanitra telo izay iray no hitondra ny figonana, mba ho Jesosy ilay vohomboka amin'ny hazo finjaliana ka nitsangana tamin'ny mafy no fiantoka ny olona tsirairay, ny vahoaka manontolo ary ny nosy sy ny vaky. Izany no antony fampahereza. Ary eo anatrehan'izany ten'Andriamanitra izany dia eritreritra talana. Manahoana ny tanjaka, ny finoana, ny hery izay voantso atraiza no azahoany mijoro voalohany hanatrehan'Andriamanitra araka izay lazainy ny ten'Andriamanitra hoe aoka Jehova hanao sitrapolo amin'izay rehetra voantso atraiza no ahafahany mijoro ary tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy atony fahita zava-tsarotra maro izay iain'ny firenena malagasy ankehitriny. Izany no nahatonga ny komity foibe faha-efapolo nataon'ny FFKM atao Antsirabe nanao fanambarana matanjaka. Izany no nahatonga ny fivorian'ny komitin'ny mpianatra sonda lehibe fahavalo telopolo amby zato natao tao Betafy hanao fanambarana matanjaka. Tsy atony fahita halatra, vonon'olona, sy ny maro hafa mitondra makany ny fahantrana lapaka, matanjaka ve, mijoro ve ny voantso sy ny voafidy. Tsy afaka ho mpanometsy fotsiny isika ka ilaza hoe andraikitra izay manao azy ny hadalana rehetra manapotika ny fiainam-bahoaka sy ny malagasy manontolo. Andraikitra sarobidy iantsoana afy anao antsika.
handiny tena amin'izao farany taona izao. Mbola ho mpanometsiny, pitsikera, mpanaratsy, sa ho tompona raitra eo anatrehan'ny tsy fahombiazana maro. Tena tsaroako ho navesatra teo amin'ny fiainana amin'ny fanatanterahana ny fanompoana maso, ny antsoina harby, fa nitehitetehina tahaky ny miterika tena ka natao fitotoko ny katekista anankiray amin'ireo katekista maro be ananasika eto anio ny fiangonana luterana malagasy. Amin'ny fitomany any izany. Vokatry ny ota eto amin'ny firenentsika izany. Ary izay verina fa ota ataony hafa fa iverina izay nataonao miteraka izany fankahalana mitora vonon'olona amin'ny fomba tsy matavy izany. Sahirana mafy aho ny famporesaka amin'ny tompona anay tozan-daramely rehefa nilazany fa amin'ny toerana anankiray nanaovana fiangonana luterana malagasy tafika maso rotaona misesy nahazoana bara efajato vita batisa, nanorenana fiangonana, nanorenana sekoly, nahitana fiovam-po, fiovam-piainana, kanjo ny zantara no tonga manao ankeriny maka maray aman-drenibe 20 taona ka manao takalinaina hoe raha tsy misy olo 50 tsy miverina eo io. Hanometsiny sika, hitsikera sika, ny amin'izay veritsika ho tsy mahomby tompona raitra amin'izany. Fa ny marina izao misy ota ao anatintsika ao manolopolo izany fanahy ratsy izany mitomso ny ana eto amin'ny firenena. Mety tsy mparay anarany manta izy fa mpanolopolo ilay fanahy fisainana mamotika firenena. Vao vita ny jobily tao Betasy tsy mbola tonga eto Antananarivo aho dia mahazo antso fa tsy tahotra tsy henatra dia Jolay ny roa fiadiny no manampy ny valy ny voalepo ny efelepo mateo aloha raha mbola tsy tonga any toerana pasoa ary vao misy jobily. Mihoam-pampana ny tsy fandriam-pahalemana eto amin'ity firenena ity. Mihoam-pampana ny fahantrana eto amin'ity firenena ity. Vao malomalo tafaverina avy amin'ny diako tanin'olonava aho. Tena nandalo teo Malaimantsy. Eka rehefa naho dia lazana hoe tetapiso vao miverina ny ankizy tanora na vehivavy atao takanay. Ny antsinanana avy any Morodava dia lazana hoe kristianitsika no hamaroany izay ampahoriana amin'ny fomba mahatsiravina tahaka an'izany.
mbola tsy tafaresaka amin'ny tompona raitra akory aho. Hitondra zany fitarainana mahavaky fo zany. Miantso iray mitondra fireovany malaimany président ho tapitra ringany ny kristianina. Inona no hatao? Hoy ny ten'Andriamanitra, mahay resaka, aoka hitomba isika. Manomboka amin'ny fiainam-pivevahan'ny tsirairay. Manomboka amin'ny fahatserovan-tenan'ny tsirairay. Izany no ilazana hoe hereza, aoka hitomba isika. Tsy mba fanomanana antsika haray toerana mahafinaritra ao amin'ny lapan'Andriamanitra ao an-danitra ihany no sitrapon'Andriamanitra. Fa na ny hanome antsika ny fiadanana sarovy ny hirany antsely tamin'ny Krismasy araka izay lazainy Luka faharoa 5:20. Fiadanana ho ety ambony tany. Izany no sitrapon'Andriamanitra. Izany no programan'Andriamanitra. Na izy namorona ny avana sy Eva tao Edena. Na izy nanotsaka ny fafidrano aza, mbola ny fiadanana no kenen'Andriamanitra. Ary ny antony nanorahany Jesosy hampitoetra ny fiadanana. Na iza, na veza, ary tsy hanameloana ny hafa, fa hidianao amin'ny tenanao, mitondra korontana, mitondra adilahy, mitondra fandrafina, mitondra fanona, helona. Iantsony Jesosy fivavahana amin'izao amin'izao. Tian'i Jesosy Madagasikara. Eny lazay misaotra ny fitiavan'ny Israely, ny fitiavan'ny Malagasy. Tsy tokony ho teny filamatra fotsiny hoe Madagasikara ny Kristiany Madagasikara. Rehefa miditra tanàn'Orondava dia mahita teny filamatra matanjaka be, mena be, any Kristy. Fa tsy teny filamatra izany, fa miandry ny isam-batan'olona, ilay voantsy voafidy, hijoro, haray no teny izao, mahay reza, aoka isika hitomba. Mitombo isan'andro ny fiangonana. Mitombo isan'andro ny vita batisa. Mitombo isan'andro ny zanaky ny fitoaza. Fa mihitsoka hatrany ny firenena. Aoka isika hitomba mahay reza. Tsy teny izay atao hafinaritra izany, fa antso izay hidiany tsirairay amin'Andriamanitra, hisian'ny faraizana raitra feno. Arak'izay lazay izao ten'Andriamanitra izao, dia tonga ny firenena samihafa hanafika ny firenen'Andriamanitra. Fa Andriamanitra mampahery ny fiangonana hisiany izay fijoroany. Ny fiarova, ny vahoaka, ny firenena, ny tanindrazana. Ohatra velona, izay navelombelona sy tonga haitsentsely, ampianarana ny maro koa ankehitriny hoe firenena kristianina isonga fa 5 taona monja
Inyo firenena salamy tantera. Tena firenena kristianina Madagasikara. Tena firenena kristianina Madagasikara. An Jesosy Madagasikara. An Jesosy ny Malagasy. Mahery ao ketomana ka tsy hanolotena ho an'ny Andriamanitra hafa, ka tsy hanompo Andriamanitra hafa, ary tsy hanaiky ho ento izay Andriamanitra hafa. Izany no nanaovana komity foibe ny fefikainy sy alamafisany KMSL antso aoka tsy hanompo samby. Dia hoy ianareo hoe difa zany lazainao zany pastora, izy aminay mameno fimonina reto no mampisamby zanaky ny fifazana daholo any zahay reto, mpianatry fiomana any zahay reto, pastora any zahay reto. Eny fa mihatra tsy misy vokany ao amin'ny fiainantsika, ao amin'ny fiainam-pimonana sy ny fiainam-pirenena vaizany. Mbola miantso Andriamanitra mahereza aoka isika hitomban-dahy, aoka Andriamanitra hanao ny sitrapolo. Midika izany fanafiomana anao, nampiandry anao, mapastora anao, mbola tsy tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Mijanona eton'olontsika hoe ho tongany ny fanjakanao. Tsy hita eo amin'ny fiainantsika ny hevitra ampianarany fitianarana momba ity hataka ity, fa ho tonga eto amintsika tokoa ny fanjakany. Tamin'ny fahasahina tampena no niresahako tsy ampy ambambany tamin'ny fotoana repoblika. Aoka hatao mazava fa firenena kristianina Madagasikara. Maharesy lahatra ny olona zany raha lazaina fa manahoana ny fiainany azy, ka iantsony ten'Andriamanitra hoe mahereza aoka isika hitomban-dahy, aoka ny sitrapon'Andriamanitra ho atao. Nangovotra rehefa nilazana fa tany komina anankiray ao Bositoloy 570 mponina ao komina Bositoloina dia kristianina daholo. Fa rehefa tonga ny kristianina be ny tanàna tsy lany ny nervovidy. Aoka Andriamanitra hatanteraka ny sitrapony. Aoka Andriamanitra teny izay ray notompoina. Aoka tsisy Andriamanitra hafa hifehy any Madagasikara. Mila fivembana izany. Nomena tsara ampianatra tany misy ataon'ny mitombo ilomazy. Ary rehefa namory ny filohan'ny sondavarantany rehetra miaraka ny rofy BFLN tamin'ny 20 Desambra lasa teo, dia nisafidy havery ny fampianarana izay nataoko tany ilomazy amin'ny salamy fahatelompolo zany. Dia rehefa tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalany miara-olona.
fanolazay tsy ampiambambana ny hoe mahavalalany ny tazana ny mahita ny fiainany fimonana, mahita ny fiainany kristiany, mahita ny fiainany piomana, mahita ny fiainany piany, mahita ny fiainany pastoro. Mahavalalany ny tazana. Tsy misy toerana ahazoana manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra fa na tsy manompo Andriamanitra hafa azy dia lany any mifampitsikera, mifanaratsy, mifanenjika. Tsy misy atao afa-tsy ny miresaka amin'ny lafiratsy. Tena mamono sy mamolika firenena izany. Imbetsaka no namelombeleny ry fimonana malala. Hevery ny asarobidiny ny didy fahaefatra sy ny telo. Imbetsaka ary tsy manasatra ny mamerimbery ry fimonana malala. Hevery ny asarobidiny ny didy fahavalo sy ny telo. Nakaiza ny fanajana ray aman-dreny tena tonga na dia tenivo ny fiangonana azy ny famingam-piany. Nakaiza ny fiheverana ny asarobidiny maha-olombelona tonga na dia tenivo ny fiangonana azy ny fahalalana. Fotoana sarobidy ho antsika ety amin'ity azontsika manafona n'Andriamanitra miaiky miaraka amin'izao tenan'Andriamanitra izao hoe aoka Jehova hanao ny sitrapony. Fotoana sarobidy amin'ity anatongatsika ny azo fijaliana hisoratsika eo anaten'Andriamanitra miheloka mampotany amin'izany fiainana tsy mampanoso ny tenatsika, tsy mampanoso ny fiangonana, tsy mampanoso ny firenena izany. Fotoana sarobidy ity azahoany izay bebaka maro mandray famelan-keloka maro. Tsy iray, tsy roa, miorina ratsapanako dimy fampiresaka amiko ohatran'ny maro. Fotoan-dehibe ho aho ao amin'ny 17 hektara raha koso maray. Le hoy valiteny azo efa diso mahazatra. Mampanino izany? Diso mahazatra olona. Diso mahazatra hoe ny manena Andriamanitra miantso bebany. Diso mahazatra hoe ny manena Andriamanitra hanoloka famelan-keloka. Mahazatra ve izay fakaitantsika eto izao? Saroko ny zany tonga fitandremana sy fileovana tety ny lazako taminareo tsy misy fita. Rehefa ny fotoana tahaka ity aza manao hoe hifonako ny heloko any. Tokony mazava hifonako ity helona ity eto anaten'Andriamanitra sy eo anatrehanao amin'izao any ny fanatonana ny famelan-kely andraisana fampahelezana izao. Raha zany fiatsara betsaka. Andro sarobidy ity iantsoana Andriamanitra miazona manatanteraka ny sitrapony. Tsy honompono izay lazaiko izao. Fa na ny telefôna
na email na taratasy ananako marobe avy amin'izay tsy fitoviam-pijery ifampisarana sy fanameloana eny mitondra fizarany fiangonana azy eto antso no atao ten'Andriamanitra mahereza hevery ny fitiavan'Andriamanitra anao aza manaiky ilay petsapetsa amin'ny devoly sy ny fo aoka kokoana isika hevery ny fitiavan'Andriamanitra anao miantso anao mpiaradia amin'ny fampirenana mafy ny fanjakan'Andriamanitra eto Madagasikara hanaovana ny sitrapon'Andriamanitra eto Madagasikara hanaovana ny sitrapon'Andriamanitra eto amin'ity fiangonana ity anio tsy ampisalasalana atolotr'Andriamanitra ho anao izay bebaka maro famelam-keloka maro tsy misy fipaizana amin'izay tenenany Jesosy aminao anio voavelany aminao dia tena voavelany aminao fa izao maherezy aoka ny fomanazy aoka ny sitrapon'Andriamanitra no batao aoka tsy fahazarana aoka tsy fomafomba aoka ny sitrapon'Andriamanitra no batao hamela ny heloako Andriamanitra manomboka amin'izao fanambarany tikipika masina ity izao voavelany aminao tena voavelany aminao amin'izay fanatonana amin'izay araisanao fampahirezana voavelany aminao mahireza aoka tomanazy misy fiantraikany ao amin'ny fiainanao manokana ao amin'ny fiainan'ny fiangonana ao amin'ny fiainanao eto amin'ity firenena ity izay joroana marina hanaovana hoe aoka ny sitrapon'Andriamanitra batao mivavaka isika tena mitalao amin'ny Jesosy isika mba tsy hisy fomafomba na dia kely azy hifaraneo ho tapiteto ny teny fihatsiana rehetra ny fifamelezana rehetra na viaizana na viamnizana aoka itombana isika mahereza aoka ny sitrapon'Andriamanitra amin'izany no andraisantsika ny fanorampon'Andriamanitra lehibe ivelomantsika amin'ny famelan-keloka marina sy zarantsika izany eto amin'ny fiainan'ny fiangonana sy ny firenena voninahitra ny eo an'Andriamanitra isan'anakafana masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay amen misangana karaha sy ny fitailana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ka mandrakizay amen